Ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany, ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasina, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Genesis 1:1-10. Miazakazaka dia miazakazaka ny fotoana tena mirimorimo mihitsy satria volana Aogositra sady isika izao, 2 Aogositra. Ary amin'ity fiandohan'ny volana ity dia sarina ny saintsika mba hitodika any amin'ny fahatsarana izay nataon'Andriamanitra. Fifaliana hita teo amin'ny zavaboary tamin'ny nanamboarana izao tontolo izao satria tsara no namboarin'Andriamanitra, tsara no noharian'Andriamanitra. Zao ny voalaza amin'ny 10:10 amin'ny Genesis 1. Ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany, ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasina, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Feno atsara tarehy izao tontolo izao teo am-pelantanan'Andriamanitra. Faran'izay tsara indrindra. Atsara tarehy tamin'ny tany, ireo tendrombohitra mivalimbalina feno zava-maitso mitomandavana, manome endrika miramirana, mahasalama ny saina. Zany no nataon'Andriamanitra zaridaina mahafinaritra, mihoatra lavitra noho ireny parika faran'izay tsara indrindra, tsy diantsika isaky ny mandeha manao fitsangatsanganana reny. Hoy ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis 1:10 efa nivakiantsika teo. Tsara izany, hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony fa tsara izany. Ary mbola hamafisiny indray amin'ny Genesis 1:20 manao hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany, izay nataon'Andriamanitra dia tsara. Amin'ny 9 farany indrindra amin'ny Genesis 1 io, 9:1-30, ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, indro tsara indrindra izany. Zany no tanjon'Andriamanitra ho aminao sy ho amiko, ho amin'ny tsara, maka amin'ny tsara indrindra eo amin'Andriamanitra, dia tsy nisy ny faharatsiana rehefa nivoaka teo am-pelantanany pary. Fa avy aiza ary ny faharatsiana? Avy aiza ny fahasimana? Avy amin'ny devoly, ilay fahavalon'Andriamanitra, ilay fahavalon'ny fahatsarana. Ampirisiana ny saintsika ho antsika izay ity zavatra tsara, ity zavatra mahafinaritra. Eto amin'izao tontolo izao mandalo, be dia be tsika tia mijery an'ireny zaridaina ireny. Rehefa mba misy fefetim-pianakaviana na mariazy lanonana dia any amin'ny toerana faran'izay tsara sy kanto no entana fanambadiana zany. Dia inona ny ataony nasaina rehetra? Mba maka sary amin'ilay toerana tsara, dia mba mipôzipôzy ireny, dia maka sary amin'ireny toerana. Nefa ilozana ireny toe-javatra ireny rehefa vita ilay fety. Fa Andriamanitra ny tompon'ny fahatsarana. Raha tia an'ireny zavatra tsara ireny isika, mitodio any amin'Andriamanitra. Efa nahary an'izany izy tany aloha, ary mbola hahary an'izany, efa manamboatra an'izany. Raha mety ianao dia tsy any amin'ny espasy faran'izay tsara, zaridaina tsara indrindra no haka sary manomboka hatreto, fa hiandrandra ilay zaridaina tsara, feno fifaliana tonga lafatra ho manin'Andriamanitra ho anao. Vonina ao amin'izany ve ianao? Vonina sa tsy vonina? Iza moa tsy vonina? Dao ary anapa-kevitra fa namorona zavaboary tsara hitoeranao, hitoerantsika Andriamanitra. Hivavaka isika. Misaotra Tompo tsara noho ny fitiavanao anay, misaotra noho ny fanambinana, ny fitantananao anay, ny famerenanao indray fa efa nahary zavatra tsara, mahafinaritra, feno fahasambarana, mitondra fifaliana, mamiramirana ao anay ianao tany edena. Kanjo noho ny fahotana, simba sy rava ireny. Tsy diso anefa ny fanantenana, fa mbola averinao indray izany rehefa ho avy ianao Jesosy. Ampitodio amin'izany ny foamam-pananay ka manomboka androany dia hiomana, haka sary ary hiaina amin'izany zaridaina lapa soa tsara izay homaninao anay izany. Da io ny rehetra manaraka ny fandaharana amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.